misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fahalomeravantsika tsirairay avindray tratra ity fotoana manokana izay ianarantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity anio ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola mihaino fahasoavana sy ny famindrampony hatrany. Alohan'ny hadirantsika amin'ny lesona ny hita hivavakisika. Ianay tsara anjerin-danitra mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'ny fitahiana izay omenao anay. Misaotra ihany koa izay momba anay mandrakariva. Hitanay tokoa fa eo amin'ny fiainanay rehetra ianao ary manilo-tsaina anay. Mangataka aminao mba nitohizan'izany dia ny tsy hahalanao eo amin'ny fiainanay ka mba handeha tahaka ny mpandresy tokoa ny izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny lesona antsika androany dia manao hoe ny maha-Andriamanitra ny Kristy. Ao amin'ny Kristy no misy fiainana ary izay nandohany tsy nindramy na tsy niraisina avy tamin'ny hafa fa izay manana ny zanaka ozy izy no manana fiainana ho Jaona voalohany. Ny maha-Andriamanitra ny Kristy no antoky ny fiainana mandrakizay ho an'ny mpino ary izay mino aho izy na dia maty aza dia ho velona indray. Aoka tsy ariary ireo afatra manameloka ny fomba amampanao ny olona raha tsy mbola nanana tombontsoa na halala izy ireo fa mino an'i Kristy isika ary koa mino maha-Andriamanitra azy sy ny fisiny atsy ny fahakola. Samy manana ny maha-izy azy ny ray sy ny zanaka. Hoy Kristy manao hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Nefa ny zanak'Andriamanitra ny tonga teto amin'izao tontolo izao naka ny endrik'olombelona navelany ny akanjom-piandrianany sy ny seza mahampanjaka azy ka nitafiny noho ny maha-Andriamanitra mba hahatonga ny olombelona hanana anjara entin'ny toetin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sorona izay tsy manam-petra nataony. Tahaka an'izao ny hevitra anehoan'ny olona an'izany manao hoe ny ray ozy izy dia tahaka ny fahazavana tsy hita maso, ny zanaka dia tahaka ny fahazavana tonga nofo, ny fanahy dia ny fahazavana miely eny rehetra eny, ny ray dia tahaka ny ando entona izay tsy hita maso ary ny zanaka dia toy ny ando mivendro na manana endrika kanto, dia ny fanahy ozy izy dia tahaka ny ando mirotsaka mba hanome aina. Zava-poana avokoa ireo fanehoan-kevitra ara-pilôzofia ireo sady tsy tanteraka izany no tsy marina. Ny ray no fahafenoan'ny tenan'Andriamanitra telo izay iray ary tsy hita amin'ny mason'ny olombelona mety maty akory ary izany. Ny zanaka ny fahafenoan'Andriamanitra telo izay iray izay miseho. Ny mpananatra izay nampanetena an'i Kristy fahirahana dia ny fanahin'ny fahafenoan'Andriamanitra telo izay iray izay ampiariary ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ireo rehetra mandray sy mino an'i Kristy amin'ny mampamonjy ny tenany manokana azy. Misy persona velona telo ao anatin'ilay telo izay iray any an-danitra amin'ny anaran'ireo fahefana lehibe telo ireo, ny ray, ny zanaka ary ny fanahy masina. Ary ireo fahefana ireo dia hiara-miasa amin'ireo olom-pirenen'ny lanitra mpakatoa mba hanampy azy eo am-piezahany aina ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Iriko dia mba ao anatin'izany
hiainany fiainam-baovao amin'i Kristy tokoa ane ianao ka tsy aro sambatra fa efa ao aminao ilay fahafahana mba ho tonga amin'izany. Amen. Ianay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao zay eny amin'izany lesona nomenao anay nio izany. Mangataka aminao zay tombony mba hampitoeranao aminay mandrakariva ka tianay raha mba hitombo finoana ny tsirairay avy hatsapahanay fa olo nampandresy tokoa anay izay. Minaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.